fa manoloana ny fanambarahana farany teo izay nentin'ny syndicat-ny fananantany dia nitondra fanazavana avy hatrany ny ministera mpanjakana raha antsika tao manaraka izao ny andindininy izay. Tsy an'olo-toerana mpiasa amin'ny fananantany ny tokona ireo mpiasa vaovao, hoy nambaran'ny taloha jeneraly ny sampandrara amin'ny fananantany. Olona tao anatanteraka asa tsy maharitra ary isahana ny asa moderna amin'ny fananantany ireo 120 ampidirina raha ny fanazavana nentin'ity tompona andraikitra anivon'ny ministera mpanjakana itsiny. Mahakasika ny tolona sy ny fitakiana ataon'ny mpiasa amin'ny fananantany moa misy ny filazana amin'ny haino anjery isan-karazany mikasika an'ireo le hoe firecrutena fanaovana recrutement na 20 personnes hoe solo ny mpiasa ny fananantany zay tsy miasa tsy marina mihitsy zany filazana zany ary tena tsy misy an'izany. Marina hoe nisy ny fanaovana recrutement tany amin'ny mois d'avril volana avril lasa no natao izy ary voalaza ao anatin'ny loi des finances izy ireo olona ny recrutena sy nampidirina ireo zany dia hiasa ao anatin'ny fotoana fohy eto anivon'ny direction générale mahakasika an'ilay atao hoe modernisation ny service foncier zany. Izy ireo zany dia anatanteraka ny fanamboarana an'ireny boky rovitra ireny, anao ny fampidirana an'ireny boky ny tany ireny any anatina solosaina fa tsy natao mihitsy ireny andeha hoe isolo an'ireo mpiasa zay manao ny fitokonany any amin'izao fotoana izao. Tsy marina mihitsy ny filazana an'izany satria lasa vaovao tsy marina zany no hoe mandeha miparitaka ka manimba ny sain'ny vahoaka zany sy manimba ny sain'ny mpiasa fa zay no tsara ho amafisina. Fa ireo dia mpiasa andeha anatanteraka asa voatokana mihitsy voalaza any anatin'ny budget am'ty taona 2024 ity. Ka amin'izao fotoana izao zany ireo agent zay vao nirecrutenareo no ny antony sy hoe mbola tsy niasa ny tany anivon'ny sampandrarany domaine dia mbola tsy afaka nanatanteraka le fanamboarana an'ireny boky rovitra ireny izy zany, mbola tsy afaka nanao ny fanaovana saisie an'ireny voalaza ao anatina ordinateur ireny izy ka dia voatery zany aloha mandra-pahatonga ny hoe fiverenany eo amin'ny sampandrarany domaine miasa dia iny any amin'ny topo zany aloha no nalefa natao zany ireo mpiasa ireo nalefa nanatanteraka an'izany asa zany satria ny anivon'ny domaine sy ny topo moa zany no anatanterahany zareo zany asany zany. Dia ny any amin'ny topo zany aloha no fanapahan-kevitra ny raisinay hoe aloha ny any no alefa satria ny any misokatra ny birao miasa somatsara ihany ny sampandrara. Dia ny tanjona moa zany amin'ireo olona ny recrutena vaovao ireo ao anatin'ny fotoana fohy izy dia hoe mba hahatongavantsika ny amin'ilay hoe modernisation na hoe mba afanavotana fampanaran'andro an'ilay sampandrarany fananantany. Hatramin'ny androany dia mbola manohy fitokoana ny mpiasa amin'ny fananantany. Mitaiky hatrany izy ireo famerenana amin'ny fahazony rehetra mangataka tamin'ny mpanjakana ary ny fenoana ny sosokevitra entin'izy ireo momba ny politika pirenena momba ny fananantany.